Makasika iny komite adoky iny moa raha nanontaniana vaovao makasika an'izay ny teo anivon'ny mpitatana ny ligina Analamanga Andriamatoa Andry Ravelontsôna sy ny eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia samy nanambara fa dia tsy ara-dalàna ny fitsanganan'izay komite manokana ny komite adoky hitatana ny rugby eto Analamanga izay ho hitantsika ihany moa zany ny toyan'ny raharaha makasika izay baolina lavalava eto Analamanga izay. Taranja fototra atletisme nitaterahana nanomboka ny zoma teo ny farana androany ny fiadinany tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy zandriny ho an'izay taranja fototra atletisme izay azo lazaina fa dia nisongadina ireo mpiazakazaka avy any Atsimo andrefana ka ireo an'ny latsaky ny 20 taona 20 taona 19 taona no nanokatra ny faninanana tamin'ity herinandro ity 27 ny atleta tonga niatrika izany faninanana izany. Atleta miisa 27 avy amin'ny ligipatra 13 no tonga niatrika ny fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara sokajy zandra ny latsaky ny 20 taona 20 taona ary 19 taona lasy vavy tetsy amin'ny kianjana Larby izay nanomboka ny zoma teo ka ny farana io tolakandro io. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny famaranana teo amin'ny 700 metatra zazalahy latsaky ny 12 taona. Larana voalohany Irakoto Malala Kristel avy any Bongolava 2 minitra 7:15 sekondra. Larana faharoa Ifanomezatso Zop avy any Moromani 2 minitra. Larana fahatelo Rakotomina Zikael avy any Knapsa 2 minitra sy 1 sekondra. Teo amin'ny 700 metatra latsa zazavavy ihany latsaky ny 20 taona larina voalohany Razana Manampiso Nolea 3 FNS 2 minitra sy 20 sekondra sy 7 larina faharoa Rakotobe Kristianina avy eto amin'ny Knaps 2 minitra sy 13 sekondra sy 30 ary larina fahatelo Rariny Irina Seheno 3 FNS 2 minitra sy 13 sekondra sy 9 Vokatra teo amin'ny 700 metatra misy fefy izay nanjakan'ireo mpiazakazaka avy any Atsimo andrefana na teo amin'ny zazalahy na teo amin'ny zazavavy latsaky ny 12 taona. 700 metatra misy fefy ary ho an'izay sokajy zazavavy izay dia Imamtina Sofaranirina no nandrombaka ny medaly volamena 2 minitra sy 13 sekondra avy any Atsimo andrefana izy. Enjana wa. Enjana. Efa fantatra hoe vazo eritreretinao hoe tonga voalohany ianao? Tena sy eritrereto. Manahoana ny fahitanao ny mpifaninana taminao zany tamin'ny famaranana iny? Natahotra ihany fa tsy nampoiziko iny. Faiza tamin'le 700 metatra misy fefy ianao nahazo antoka hoe tena tonga voalohany a? Mety. Eo amin'ny 50 metatra. Teo amin'ny 700 metatra zazalahy latsaky ny 12 taona Benandro Patrice avy any Atsimo andrefana nandrombaka ny medaly volamena 9:15 sekondra ary larina faharoa Nandrena Solo Justin 9:15 sekondra avy eto amin'ny TAF Analamanga ary na fahatelo Rafal Manatso Elianina izay avy any amin'ny Ajatiny Toliara 2 minitra sy 3 sekondra. Larana voalohany tompontakan'ny Madagasikara efa napozina ve le fandresena? Napozina. Inona ny tena hitanao hoe tombony ianao manokana tamin'iny famaranana iny? Tombony hoy zany. Tombony hoy zany ampeso performance ny tena tiako. Mpiazakazaka veza moa anao? Zaho boka Atsimo andrefana. Ny Atsimo andrefana tsy mbola manana hena reo ahoana ny fomba ahafahanao mizatra tena nefa ahafitanao le tompontakan'ny Madagasikara amin'ny nefa ny aminareo tsisy an'le fitaovana? Tena tsisy hena fa zay miezaka ao zany hoe vasoatesitety amin'ny zany aminay zany le barata. Itoy manomboka ny zoma zao indray ny fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ireo sokajy senior kosa indray no hifaninana amin'izany saika mbola hiatrika ity faninanana ity moa ireo sokajy sandrana.